Angie Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Une source d'énergie qui répond à vos exigences, animée par la passion, guidée par la technovation. Disponible uniquement chez Batimax ou sur le site web www.batimax-mata.com. Vous présente Niva. Notokana ny filoham-pirenena tany Mananjary androany PP manara-penitra iray nandritra izany no nampafantarana ny rakibolana antsary voalohany sy ny fizarana ny fifanarana arak'asa ho an'ireo mpampianatra firamina voaray mpiasa-mpanjakana. Karatany miisa 7 androany no zaraina tamin'ireo komuna miisa 4 ao anatin'ny distrikany Akazobe tamin'ny alalan'ny ministeran'ny fananjarinantany miaraka tamin'ny tetika Sakazef. Ampitsabo rô no voatazony eny amin'ny police contrôle et surveillance territoriale nanomboka omaly. Antony telo lehibe no tadozomana azy ireo nanao fitakina fanairana araka izany ireo mpitsabo namany ny maraina teo teny amin'ny CHUG raha. Zazalahy iray kamboty ary sahirana ara-pivelomana ao Antsirabe ny tojo tsy fahasalamana. Voan'ny tuberculose ny tenany ka nahiditra hôpitaly nandritry ny 3 volana izay mbola ao anatin'ny fitsaboana ankehitriny. Maresaka iraisam-pirenena tanora anjatony avy amin'ny fiarahamonim-pirenena afrikana no nanatrika ny fionana an-tampon'ny Frantsa Afrika any Montpellier androany izay nitarihan'ny filoha frantsay Emmanuel Macron. Ny anditeny revitra. Salantra tompoko lasy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Akolo Deveka Manasanoara. Anaraka izany hatramin'ny farany. Nanomboantsika ny vaovao dia nitokanan'ny filoham-pirenena tany Mananjary androan'ny EPP manara-penitra iray any an-toerana. Nandritra izany ho nampahafantarana ny rakibolana antsary voalohany sy ny fizarana ny fifanarana arak'asa ho an'ireo mpampianatra firamina voaray mpiasa-mpanjakana Yves Richard. Mitoy ny fanatsarana ny sehatra ny fanabeazana eto Madagasikara. Isa sisy konsitraka sekoly manara-penitra ny tao Mananjary nandritra ny fitsidihan'ny filohan'ny repoblika tany an-toerana. Nahazo lazaina ho mihazakazakaza araka izany ny fananganana foto-drafitr'asa. Maro ny ezaka miandry anatin'izay hoy ny filohan'ny repoblika nandritra ny fanokanana ny EPP tao Fangato. Be dia be ireo olona, ireo ankizy zanatsika mbola mianatra amin'ny tany. Asoantsika izany fa tsy mianatra tsika izay ny zava-misy. Be dia be ireo toerana izay tsy misy sekoly fa kosa tao anatin'ny fotoana fohy dia maro be ny sekoly natsangatsika satria lahara-pamehanantsika no avy ny zanatsika ary izay ny antony hananganana sekoly toy izao. Natomboka tany an-toerana androany ihany koa ny fampafantarana ny rakibolana antsary voalohany amin'ny fiteny malagasy, anglisy ary frantsay izay ho aparitaka manerana ny Madagasikara. Ankoatra ny fanamorana ny fampitana fahalalana, tanjona ny anamafisana ny fifehezana ny teny vahiny manomboka eny anivony ambaratonga fototra. Tsara ihany Madame Ministra, raha mba mahay teny vahiny ihany koa tsika. Na dia ny minimum azy ny ahafahana amin'ny teny frantsay mba mahafantatra ny teny anglisy ihany koa. Dia teo no nanaovako conception manokana niaraka tamin'ny Madame Ministra. Dia nanao an'ity rakibolana antsary voalohany ity. Ity rakibolana antsary ity dia misy sary be dia be eo dia manazava ny teny malagasy, frantsay ary anglisy. 170 ny sekoly vita tanteraka hatreto. 700 ny andalam-panamboarana ary 300 no apetraka amin'ity taona ity. Namafisy ny filohan'ny repoblika hatrany fa tsy misy adino amin'ny fampandrosoana indrindra mahakasika ny fanabeazana ny faritra 320. Natolotra tamin'ny fomba ofisialy androany araka izany ny fifanarahana arak'asa ho an'ireo mpampianatra firamina 770 niraisina ho mpiasa-mpanjakana. Ankoatr'izay mifanolorana boky mirakitra ny fiandohan'ny tantaran'ny firenena sy ny fitokanana ny BAM na ny Bureau d'administration minière tao Mananjary. Karatany miisa 7 androany no zaraina tamin'ireo komuna miisa 4 ao anatin'ny distrikany Akazobe tamin'ny alalan'ny ministeran'ny fanajarinan-tany niaraka tamin'ny tetika Sakazef ny adidin'izay sy entina Abraham Randriamanana.
Mitoy ankehitriny ny fanatanterana ny fizarana karatany faobe eto amin'ny faritra Analamanga, sahaliny eo anivon'ny Ministeran'ny Fanajariana ny tany sy ny fananantany miaraka amin'ny tetika Sakazef. Komina 4 ao anatin'ny distrikana Ankazobe izay ahitana ny komina Ambanivohitra Kiangara, ny komina Antakavana, ny komina Marondry ary ny komina Tsaramasoandro androany no nisitraka ny fizarana karatany faobe. Tonga nanolotra izany tany an-toerana ny Ministry ny Fanajariana ny tany sy ny fananantany Ajo Andriana Narvelo niaraka tamin'ireo tompon'andraikitra isan'ambaratongany. Vina ny fanomezana ny jofena ny fananantany ho an'ny mponina. Misy manoloana io fandaminana ifotony na ahafahana nanamarina ny fisitrahana ny karatany. Ny karatany dia hozaraina, aromena ny vahoaka malagasy sy nanamaito milaly ny tany hatramin'izay ny siny teo. Izany hoe ho antsika indrindra ty ambanivohitra izay matetika lavitra ny birao-panjakana kanefa mba te handana fanamarinana fisitrahana n'izany tany zany amin'ny anarantsika fa indrindra mba metrahana lova ho an'ny taranaka faramadimy. Ny tanjona dia mba hisiny fandripahalemana sy indrindra mba ahafahantsika tsirairay avy amin'ny sitraka ny tany izay tany-drazantsika iombonana. Nasimpana vozana ary manaraka ny fenitra isorohana ny fisian'ny osika ny karatany nozaraina ho an'ireo mponina. Tsy tokony oatra ny 10 hektara ny velaran-tany ambony indrindra ho an'ny karatany iray raha nambaran'ny minisitra ary natokana ho an'ny mponina ny fizarana izany. Ny karatany dia tsy natao ana orinasa. Aloha ataontsika mazava tsara. Somary mahita mantsy zahay indraindray gaga fa orinasa ny Antananarivo manana karatany aty Ankazobe. Tsy mety zany ary tokony ho fafana satria tsy natao ana orinasa ny karatany fa natao ho an'ny vahoaka malagasy tsotra nanamaito milaly tany aty ambanivohitra. Raha misy orinasa mieritreritra ny hitrandraka nampiasany tany dia manantona ny sapana raha fananantany izy dia misy fepetra maromaro tsy maintsy fenony ary tsy azony eo ny tany fa tsy maintsy manao mifanamaitisa milaly aloha izy zay ny fanjakana mba afaka manapa-kevitra ny anome azy. Manentana ny mponina anatina ny birao ny fananantany ny tompon'andraikitra amin'ny fisitrahana ny karatany. Maro ireo tombotsoa azo amin'izany raha ny fanazavana. Ho ana amin'ny tany zany ho ana personnel tany ary eo an'ny akohonako na amin'ny fiainanakaviako raha azoko anova tsara zany amin'ilay tany satria ny tany zao efa betsaka misandosandoka momba n'ilay tany ka rehefa manana an'ity dia sala manana karapanondro aza. Nisy ny 3 taona zao nanajary an'io tany io. No azoko moa zany dia mba hisy lovany reo taranako mba hisitrahako amin'ny zavatra vitako eo amin'io tany io ihany. Ankoatra izay, nanentana ireo mponina ny minisitra indray andraikitra manoloana ny firongatry ny doro-tanety ao amin'ny distrikana Ankazobe ankehitriny. Mba manao antsoavy re aza atao an'izany ny tanin-drazantsika. Tena raha mandalo amin'ny fahatriny dia tena misaona ny tany mainty daholo. Mandrora mitsilanytsika amin'ny fananaovana an'izany satria tsy ny fireneny kafa na ny vazaha ny lavitra any akory no mahita faisana fa itsika menakavy eto ifotony any miritra ny rano rava ny ala mba ataovy maitso mavana mamirapiratra ary tany feno tsikitsika no avelantsika ho an'ny taranakitsika fa tsy sanatry ny vava tany misaona tompoko. Nanamafy ny tompon'andraikitra ny amin'ny toizany hetsika fizarana karatany faobe amin'ireo faritra samihafa manerana ny nosy. Ny aratsy kosa ny climat des affaires raha nambarany teo anivon'ny fivondronan'ny mpandraharaha malagasy isan'ny olana ny lafin'ny famatsimbola tepika izay hojerena mahakasika izay mandritra ny 2 taona manaraka araka ny vinan'ny filankevim-pitantanana vaovaon'ny FIFPAMA tamin'ity androany ity. Miantarandriana io. Tsy nahitana fivoarana ny tontolon'ny fampiasam-bola sy ny fandraharahana na ny climat des affaires ny taona 2023 ohatra teo amin'ny laharana faha 120 tamin'ny firenena 10 isika tamin'izay sehatra izay araka ny navoaka ny banky iraisam-pirenena tamin'ny alalan'ny Doing Business. Ny taona 2023 nijanona tamin'ny toerana io isika. Amin'izao fotoana izao matsapi ireo eo anivon'ny fivondronan'ny mpandraharaha malagasy fa mbola ny aratsy hatrany io sehatra io. Ohatra ny mpandraharaha rehetrarehetra aloha ny tena ilaina zany dia ny jery zany hoe le visibilité zany ao anatin'ilay tontolo iainana. Eran'izao tontolo izao mihitsy zany no misy olana
fa akoatran'izay ny eto Madagasikara zany mila mahafantatra zany ny mpandraraha amin'ny akapobe ny arindrindrindra ny mpandraraha malagasy hoe ny rapitso zao de zao ny rapitso ny hoavy ka heritaona hotona telitaona ohatrohatry ny ahoana le lalana hodiaviny le firenena zany eo amin'ny tontolo ara-toekarena zany mba azahoan'ny tsirairay zany mametraka ny tenany hoe za eto ny hiditra za eto ny hiditra hoe tsy hiverina amin'ny loatra ny talohan'ny krizy tsony io satria be da be ny zavatra novain'le krizy tokony ohatrohatry ny ahoana ny tontolon'ny fandrarana zao zay zany mila ifampiresahana ary ifampiresahana amin'ny hoe inona no fijerin'ny mpandraraha inona fijerin'ny fanjakana ohatra fotsy zao zavatra tena niova be zao taorinan'ny krizy de ny hoe hitany mazava-dehibe ny sehatra ny ara-pahasalamana raha izay faharoa raha mikasitsika eto Madagasikara fotsiny de tena voamaika indray zay efa niteny foana fa itsika tsy mamokatra entana ampy sy zakan'ny tsena anatiny mahatonga atsika manafatra entana lava io mbola namafisin'ny krizy zay zavatra zay fampiankina amin'ny toe-javamaro ny fanatsarana ny fandrarana ankoatra ny fasahirana ny ankamaroan'ny orinasa noho ny krizy ara-toekarena nateraky ny valanaretina Covid-19 olana ihany koa ny lafiny arabola mila averina jerena mihitsy zany no hoe ahoana ny afahana manamora ary afahan'ny maro anisy misitraka famatsimbola ary misitraka famatsimbola antonony amin'ny fahefa-mividy sy ny zakan'ny mpandraraha satria azadino anie fa rehefa lafo be ny famatsimbola de mieritraika any amin'ny mpanjifa ny vokatra voakan'ny orinasa tsy tena tsy ndretraretra ny tena afaka misitraka malalaka zany tsy tena mahasitona zany ny famatsimbola misy eto toerana raha tsy lafo be ny taux ndraindray ny garantie ny lafo raha tsy izy roa mitambatra mihitsy ary raha manana garantie ary ianao ndraindray sarotra satria any amin'ireny banque reny raha mametraka business plan ianao 3 taona 10 taona 10 taona izy moa tsika manana visibilité onatra zany 3 taona 10 taona zany zay le atao hoe le environnement mihitsy zany mila ifampiresahana mazava tsara hoe inona le ho atao ary ahoana ny anaovana anazy isan'ny atao laharam-pahamehana ny fijerena vahaolana eo amin'izay sehatra izay atao anatin'ny roa taona manaraka araka ny nambaran'ny filoha-baovaon'ny FIFPAMA tsy aivina tontosandroany fivoriam-be ara-potoanan'ny fivondrona mpandraraha malagasy izay ny fidianana ireo birao vaovao mandrafitra azy izy sy afaka herinandro vitsy ny fakana ny hevitry ny mpikambana rehetra ijerena ireo teboka fanarenana ny orinasa malagasy amin'ny ankapobeny sy ireo dingana hirosona. Isan'ny vaovao misongadina ihany koa dia mpitsabo roa no voatazona eny amin'ny police contrôle et surveillance territoriale nanomboka omaly antony telo lehibe na voatazona azy ireo nanao fitakiana fanairana araka izany ireo mpitsabo namany teny amin'ny CHGRA ny maraina teo nambina ravelorsa mitaky tsy misy atakandro ny amoana ireo mpitsabo namany izay voatazona nivony police contrôle et surveillance territoriale ireto mpitsabo eto amin'ny hôpitaly CHGRA naneo ny fiaramientana sy ny firaisankina amin'ireo namany voatazona eny amin'ny mpitandro filaminana hatramin'ny omaly maraina izy ireo koa antony maromaro no nahatonga ty fitazonana ity ireo namana ireo nefa dia nanao ny asa amin'ny mampitsabo azy noho ny réquisition zay nalefa amin'ny fanjakana izao voatazona izao tsy manaraka ny antanatohatra zay voalaza ny lalàna mifeny fitazonana mpiasa-panjakana nefa ny zavatra natao raha rahan'olona iray izay voatana amponja miditra hôpitaly no anenjehana azy ireo marihana nefa fa réquisition no idirany voafonjy iray eto amin'ny hôpitaly raha tsy salama izy marihana araka izany fa tsy azon'ny mpitsabo atao ny manda ny réquisition ary tsy azon'ny mpitsabo atao ihany koa ny mandany marary mila fitsaboana tonga ety amin'ny hôpitaly ary indrindra tsy andraikitry ny mpitsabo ny miambona ny voafonja marary mitsabo no asa sy andraikitry nyreo mpitsabo ary mitovy ny fitsaboana atao amin'ny olona rehetra na voafonja zany na tsy ka tokony avela malalaka izy ireo anatanterana ny asany raha ny fanazavanana indrindra ny fitakiana tsaro manomboka androany ny fitsabahana amin'ny asan'ny dokotera ny fahatelo dia takianay ny hijerena
ny fanjakana akaiky reo olana rehetra mikasika ny asa fitsaboana feno ny kapokanay mpitsabo. Taorian'izao fitakiana izao niverina nanoho ny asany avy hatrany ireto mpitsabo reto, na izany aza miandry ny fanapahan-kevitry ny tompon'andraikitra mikasika ny fitazomana ny naman'izy ireo izay mbola voatazany anivony police contrôle et surveillance territoriale. Tetika asa maro no tsy vitan'ny ministera tsirairay isan-taona noho ny taux d'exécution budgétaire ambany ho an'ny firaisamonim-pirenena lesoka amin'ny lafiny famolavolana ny tedi-bola mpanjakana sy ny dingana amin'ny fandaniana izany no isan'ny antony izany. Miantarandriana evo. Mitentana 4.3 sy ariary faingo 10 miliara ariary ny teti-bola mpanjakana ho an'ny taona 2024 araka ny tombana sy ny vinana avoaka ny CBMT na ny cadrage budgétaire à moyen terme tsy mifanaraka amin'ny zava-misy hatreto ny fandaniana ny teti-bola ny ministera tsirairay hatramin'izay. Antony ambany tany fandaniana na ny taux d'exécution budgétaire tokony isy raha ny fanazavana ny fijerena vahaolana mikasika izay amin'ny teti-bola mpanjakana ho an'ny taona manaraka. Zay no mahatonga anay hoe mangataka amin'ity le nosy fa mbola volana an'ity le teti-bola mpanjakana ity hoe tokony isy fifanakalozana eo amin'ny ireo ministera indrindra moa fa ireo ministera amin'ny sehatra ara-sosialy sy ny ministera ny toe-karena sy ny vola mba isy fiaraha-midinika zany mba ametrahana mazava tsara sy ny hoe mba mitombony ireo marjefy ireo le exécution ireo politika sy programme ireo zany marina mihitsy fa matetika ambany ndrindra arita le izy fa any amin'le sehatra sosialy matetika no ambany le izy. Raha ny taona 2024 ohatra nijerena tamin'ny 3 volana voalohan'ny taona araka ny antotanisa avy amin'ny ministera ny toe-karena sy ny fitantanam-bola 20.7 ny taux d'exécution ho an'ny budget de solde 2.7 ny taux d'exécution ho an'ny intérêt de la dette 7.7 ny taux d'exécution ho an'ny budget hors solde ary 9.7 ny taux d'exécution ho an'ny budget des investissements. Namafisiny teo anivon'ny ARMP ihany koa fa tato anatiny enimbolana voalohan'ny taona ambany hatrany ny taux d'exécution budgétaire io na ny fandaniana ny vola tokony ho lanina araka ny voarakitra amin'ny teti-bola mpanjakana. Midika ireo fa maro ireo tetikasa tokony natao saingy tsy tanteraka. Na eo azy io lesoka amin'ny fandaniana io, amafisiny firaisamonim-pirenena ny tokony hijerena ireo sehatra laharam-pamehana amin'ny fanovana mety ho atao amin'izay teti-bola mpanjakana izay. Sady ampiakarina ny teti-bolany sehatra sosialy no amafisina ihany koa ny capacité d'absorption budgétaire amin'ireo sehatra sosialy ireo mba ahafahany tena hoe manana izay opérationnalité izay amin'ny fampiarana ny teti-bola mpanjakana. Tsy aivina, ny 30 volana oktobra no voalaza tokony voan'ny teti-bola mpanjakana sy atongavan'izany eny amin'ny anteny-mera. Lafim-baovao hafa kosa indray dia miteraka olana amin'ny fitantanana ny arenan-dranomasina amin'ny ankapobeny ny tsify sy ny kôta amin'ny fanondranana izany miteraka fatiantoka ho an'ny firenena nefa izany isin'ny fanavaozana ny fitantanana anjony amin'ny ankapobeny raha ny fanazavana azo Michelarina Arjona. Manodidina ny 500 ireo mpandraharaha malagasy vahiny mahazo fahazon-dalana mitrandraka ny hazan-dranomasina Madagasikara isan-taona. Isan'ny mametraka olana amin'ny ankapobeny ny fametrahana ny kôtana ny fetrisaky ny vokatra ahondrana makany ivelany. Kabe io fa tena mila fahatonga avantsena ndraitraritra mpisehatra mihitsy io zavatra io. Anatin'ny mametraka an'izay zany zay satria arakaraka an'le potentialiténtsika misy eto Madagasikara sy ny isan'le mpisehatra zay efa mpanao hatramin'izay aloha no jerentsika azy ohatra ny ahoana zany ny tena hoe zaka ny vokatra misy eto amintsika dia izy daholo zany tena misehatra matianina misy an'izay koa fa le matianina tena matianina zany hoe tsary nanao tena hoe infraction tao amin'ny asa io zany dia reny no apetraka ho laharam-pahamehana hoe ahafahana mametraka hoe firy ny fetrisa isaka ny orinasa na isaka ny olona zay afaka manondrana mankany velany. Aloha hatramin'izay zany dia tsisy limite ny fa afaka manondrana foana fa ny filalam-piariana drakaka zao efa nanomboka tamin'ny taona 2024 efa nasiana fetrisa no ny azo ahondrana mankany velany isaka ny orinasa zay afaka manondrana mankany velany. Ao zany dia tafiditra daholo zany ny langouste, ny trépan, izay vokatra fahondrana mankany velany reo zany dia ho asintsika fetrisa daholo mba afahantsika mitantana maharitra lovain-jafy ao anatin'ny mangarahara ny arena
piseto amitsika. manoloana ny tsy fisian'izay fetrisa izay dia tsy mifanaraka ny vola miditra marina ao anatin'ny kitapom-bola mpanjakana sy ny arenan-dranomasina mivoaka. Isan'ny teboka iompanan' izay fanavaozana ny sehatry ny tozony izay ihany koa ny mikasika izay. Ny fahazahoana tombony izay indrindra no teboka anankiray faharoa azoko resahana amin'ny resaka fanatsarana dia fanatsarana ny resaka redevance ny vola ampidirin'ireo vokatra mankany ivelan'ireo ho an'ny kitapom-bola mpanjakana. Zay zany isan'ny fanatsarana goavana zay satria hatretontsika dia mietreritra hoe misy fatiantoka eny ao anatiny. Tena io marina ve ny vidiny tokony anondranana izy mankany ivelany ka ny rapatriement de devise tokony entindreo orinasa mankaty Madagasikara. Zay zavatra zay zany dia misy engagement ndreo orinasa reo ary misy fanatsarana bebe zay iarana miasa amizareo ho fanatsarana an'izay fampidiram-bola ho an'ny Madagasikara zay. Raha tsy ivina 507 tapitrisa dolara isan-taona ny vola ampidirin'ny jono ao anatin'ny kitapom-bola mpanjakana, izany hoe miantoka ny 700 ny arikarena VB ary 9,100 ny fitambaran'ny fanondranana any ivelany. Mifanindran-dalana amin'ny fanatsarana ny sehatry ny jono ihany koa ny fitohizan'ny fifampiresahana eo amin'ny vondrona Europeana sy ny fanjakana malagasy ao anatin'ny accord de pêche. Ary antotanisa nampiditra manodidina ny 9 tapitrisa euro teo anelanelany taona 2022 sy 2023 ny sambo Europeana. Ny herinandro avy izao no fantatra ny toy n'izay fifampiresahana izay sy ahafantarana raha iverina na tsy ny fifanarahana eo amin'ny roa tonta. Tsainaiky atao fitaovana politika ny syndicat mpiasa ho ny filovaovan'ny solidarité syndicale de Madagascar ary ijoro sy ady hatramin'ny afaran'ny tombontsoan'ny mpiasa hatrany izy ireo raha ny fanazavana azo miona saina. Isan'ny hitatrany ireo mpiasa indrindra avy amin'ny fanjakana rehefa misy ny fitakiana sy fidirana andalambe tarihin'ireo mpanao politika teto amin'ny firenena ka nahatonga ny fiovan'ny mpitondra fanjakana sy fiovana maro samihafa. Androany nanao fanambarana ny filohan'ny solidarité syndicale de Madagascar fa tsy ho ampiasain'ny fitondrana ho famonoana afo ary tsy anaiky ampiasain'ny mpanohitra entina anakorotanana intsony ny syndicat. Ny syndicat dia tsy fitaovan'ny mpitondra fanjakana, syndicat dia tsy fitaovan'ny mpanohatra fa ny syndicat kosa dia fitaovan'ny mpiasa malagasy sy izay mivondrona ao anatin'ny syndicat. Hitantsika tsara hoe teo ny Covid, hitantsika tsara ihany koa manahoana ny fidanga vidim-piainana kanefa tsy nisy firy ny fiakaran'ny karama. Raha aty amin'ny sehatra miankina amin'ny fanjakana dia tsy isy fampiakara-karama, ny aty amin'ny sehatra tsy miankina indray dia hitantsika tsara fa be dia be ny veriasa noho izay Covid izay, ary hitantsika tsara koa an'ireo miasa tena fa tena ao anatin'ny fahasahiranana izy ireo. Dia raha amin'izao zany situation izay hojerevantsika dia tena hoe sahirana ny mpiasa malagasy amin'izao fotoana izao. No tanterahana androany ny fivoriam-ben'ny solidarité syndicale de Madagascar ka syndicat manodidina ny 50 no nanatrika izany teny Anosy fotoana izay nanavaozana ny bureau pitarika ny SSM. Ho any faritra Vakinakaratra isika dia totosa tao Antsirabe ny fifanakaloza mpiara-miasa teo amin'ny orinasa tserasera iray sy ny commune ho fampandrosoana ny fampandehanan-draharaha eo anivon'ny tanàna Antsirabe. Cool TV Antsirabe. Ampiasa connexion internet ny avy eo anivon'ny commune Ambonivohitra Antsirabe manomboka izao. Vokatry ny fiara-miasa nisy teo amin'ny orinasa tserasera iray miasa eto Madagasikara sy ny fiadidinan'ny tanàna Antsirabe. Tanjon'izao fifanaraha-mpiara-miasa izao ny fanatsarana ny kalitaon'ny asa sy ny tolotra omena ny vahoaka ny Antsirabe eo anivon'ny commune. Tolotra zany izay omeny tellement ny commune urbaine Antsirabe amin'izao fotoana izao dia ny fahafahana manana connexion ato amin'ity bâtiment ny commune ity fampiasana ihany koa an'ilay atsotsika hoe flotte. Ny fahavitrihan'ny commune Antsirabe sy ny mahatanàn-dehibe ifamezivezen'ireo olona avy any amin'ny faritra hafa manerana Anosy no nanosika ity orinasa tserasera iray ity iara-iasa amin'ny commune. Vous savez qu'Antsirabe est un... Fantatrareo fa eto Antsirabe ny lalana raha iany atsimo na ihany koa iany andrefana sy iany atsimo andrefana. Ity tanàna ity dia efa nitsitraka ny fibre optique efa 13 taona izao ary amafisina sy hatsaraina izay bouclon fibre optique izay. Io fitaovana io izay ho ampiasain'ny faritra iray manontolo fa indrindra ny mponina Antsirabe. Pour toute la région, mais elle doit servir d'abord et avant tout pour les habitants d'Antsirabe. Araka izany dia hitondra fampandrosoana sy fanatsarana ny asa atao eo anivon'ny fiadinan'ny tanàna ny fiara-miasa amin'ireo orinasa lehibe tahaka izao.
tonga tamin'ny fotoanany dokavarotra isika aorianan'izay dia iverina any amin'ny faritra vakina kararay any isika hitondra misimisy kokoa mahakasika ny zazalahy iray kamboty any toerana eo ihany koa ny tontolon'ny positra malagasy rehefa aveo ary. Tsy hitako hoe inona ny vitany ariary tsy haiko aloha fa raha ronjato ariary dia ahavitana zavatra bobaka be ohatra hoe mandefa SMS be dia be na koa misurfa amin'ny internet olona afaka manao story koa azy lahy dia eritrereto zany raha anatin'ndray andro ny vitany ronjato anankifolo io foana ary le finday mahazo mega na SMS ohatra ny avoloeny miaraka amin'ny elo 200 mahazo 50 SMS sy na 50 mega amin'ny vidiny ronjato ariary monja tsindrio ny dièse 322 étoile 63 dièse. Miditra ny tapany faharoany vaovao isika. Zazalahy iray kamboty ary sahirana ara-pivelomana ao Antsirabe nitody tsy fahasalamana amin'izao fotoana izao. Voan'ny tuberculose ny tenany ka nahiditra hôpitaly efa ho 3 volana izay mbola anatin'ny fitsaboana ankehitriny. Kolo TV Antsirabe. Izy roa lahy ireto no antsoina hoe tafita sy tanjona. Mpizoky zandry izy ireo ary avy eto Antsirabe renivohitra. Tody tsy fahasalamana i tanjona ka hiditra hôpitaly teto amin'ny hôpitaly Atsimo CHRR Antsirabe nanomboka ny volana Jolay 2024 lasa teo hatramin'izao hitantsika amin'ny sary izao. Kamboty raisy ireny izy ireo ary sahirana ara-pivelomana. Raha ny fantatra dia aretin'ny taovam-pisefona no mahazo azy na ny tuberculose. Tanjona no anarako tratran'ny tuberculose dia efa mivadika miagrave izy zao mahatonga septra be dia tsy mazaka mena tsisy oxygène intsony zany amin'izao mikarakara tokoa noho ny hôpitaly ary resaka tamin'ny fanafody raha tamin'ny resaka sendra tsisy manatokanina moa zany dia mba ny hôpitaly namome 3 volana izay tanjona no tsaboana teto. Ny hôpitaly CHRR Antsirabe no niantoka azy ireo tanteraka nandritra izay fotoana izay na ny sakafo na ny fanafody. Raha nambara ny tompona ndraiky. Tamin'ny alalan'ny fond d'équité hospitalier na vola natokana ho fandraisana tanana ny olona sahirana dia afaka ny sitraka ny fitsaboana sahaza azy izy ireo tsisy tombosiala ary tena gratuit zany na tsy nandoavam-bola fanafody rehetra tsy hoe nisy vola posiny tamin'ny olona zany fa tamin'ilay volan'ny hôpitaly no nandraisana tanana ny zareo. Tena nanampy ny hôpitaly ka manoloana ny tranga tahaka izao dia maro ireo olona etan'ny-posy malahelo te hanampy azy ireo. Ao ireo nandefa ny sarin'izy ireo teny mitambajotra serasera. Misy ihany koa ireo tonga mivatana mihitsy aty amin'ny hôpitaly. Tondra fanentanana araka izany ireo izay efa nanampy azy ireo lahy ireto. Ty amin'ny hôpitaly moa zany dia efa irahantsika mahalala ny amehana ara-pahasalamana. Misy ny karazana aretina misy ato dia tsy tsara angambany ilay tonga dia hoe tonga tianareo etam-po sy malahelo amea ilay fanampiana fa aleo manatona andro maserana ary mopera amin'izay fanampiana amena an'ilay marary aty amin'ny hôpitaly satria tsy azo hidirana fotsiny aty hoe hitondrana ilay fanampiana. 20 taona tanjona izao miresaka amintsika izao ary mbola mitohy hatrany ny fitsaboana azy eto amin'ny hôpitaly CHRR Antsirabe. Manentan'ireo tompona andraikitra eto toerana sy malalan-tanana izy ireo mba hijery akaiky azy amin'izao fahasahiranana misy eo amin'izao. Mahitana nareo mandefa fanampianana vola mba amin'ito numéro io 034 74 420 39. Maro amin'ireo mpiasan'ny commune no tsy mahazo tombotsoa rehefa tonga ny fotoana fisotrondronoana antony mahatonga izany tsy fandoavana latsakempoka any amin'ny CNAPS. Nisy araka izany ny fampifanana ireo ben'ny tanàna raiky amin'ny 7 ao Matsiatrambony makasika ny fiahina ara-tsosialy. Gaëtan Andriatsilavo. Ben'ny tanàna misy saraiky amin'ny 7 ao amin'ny faritra Matsiatrambony no nomena fiofanana nandritry ny 3 andro makasika ny fitantanam-bola, ny lalàna mifehy ny asa sy ny tombotsoa azo amin'ny fidirana ho mpikambana eo anivon'ny CNAPS.
tanjona ny ampitomboana ny tahan'ireo vondrom-bahoaka hitsinjaram-pahefana, misitraka ny fiaina ara-tsosialy sy ny andoavana ireo trosa tsy voaloha. hitsinjova ny fanjakana manokana ary anentanana ihany koa an'ireo ben'ny tanàna amin'ireo adidy sy andraiky ny aty amin'ny knapsa mba hafahan'ireo mpiasan'ny communareo mba tsy ho verizo satria dia tena mampalahelo ny mahita azy ireo mahavita be teo amin'ny fanatanterana ny asa kanefa rehefa tonga ny fotoana fisotsondronono dia betsaka ny mitomany satria tsy vitan'ny commune ny fanatanterana an'izany adidy sy andraikiny izany. Ny antony tsy avitany azy dia mety eo ny vesatra ara-bola fa eo ihany koa ny tsy fahafantarana izay tokony ho atao amin'ny adidy sy andraika. Isan'ny tsy avitana ny fandoavan'ireo commune ny latsakemoka ihany koa ankoatra ny tsy fahalalana ny fifandimbiasam-pahefana amin'ireny vondrom-bahoaka hitsinjaram-pahefana ireny. Efa nalohan'ny fanjakana tamin'ny alalan'ny subvention affecté avokoa ireo trosan'ny commune rehetra talohan'ny taona 2024. Miasarotra ny fahazahoana rano fisotro madio ho an'ny faritra Menabe sy Amielaka amin'izao fotoana izao ary ahina hitovy any atsimo nosy izany raha tsy misy ny vahaolana aroso. Io ny nambaran'ny ONG Melbo Foundation nandritra ny fanaova-tsy ny famatsimbola avy amin'ny masivo Japony. Gato Andriatsilavo. Taorian'ny fanadihadiana natao sy ny fijerena ifotony ny zava-misy, ahina hitovy amin'ny any atsimon'ny nosy ny fahazoana sy ny fisitrana rano fisotro madio ho an'ny faritra Menabe sy Melaky. Manampy ny fisian'ny doro-tanety sy ny fitrandrahana ny ala ny fiovan'ny toetrandro ka miteraka olana goavana ankehitriny. Hatreto raha ny fanazavana, ny 720 mponina no mijaly amin'ny fahazoana rano fisotro madio. La situation de l'eau potable c'est en ce moment. Tena sarotra ny toedrarana mahakasika ny rano fisotro amin'izao fotoana ho an'ny faritra Menabe sy Melaky. Vokatry ny fiovan'ny toetry ny andro ihany koa. Nanatanteraka fitsidiana izay ONG Melbo niaraka tamin'ny mpianatra Antananarivo, Morondava sy Toliara. Tsikaritra tamin'izany fa goavana ny olana ankehitriny. Raha tsy manolotra vahaolana isika dia hitovy amin'ny faritra Atsimon'ny Nosy satria fantatsika rehetra amin'izao fotoana afamaina ny tany any Anosy. Raha tsy mahita vahaolana isika dia olana mitovy ireo afaka 10 taona na 20 taona. Ça va être la même problème après 10 ans, 20 ans. Isy araka izany ny famatsiana rano ho an'ny faritra Menabe sy Melaky ka lava-drano miaraka amin'ny fisintoman-drano mandeha amin'ny herin'ny masoandro. Miisa 7 no apetraka ao Kirindy, Tanandava, Andadoany sy Bekopaka. Lava-drano izay amatsimponina manodidina ny 9,000 no vatsiany Japoney vola manodidina ny 4,700 tapitrisa ariary. No tanterana androany ny fanaova-tsony fiaraha-miasa ahafahana miroso amin'ny tetikasa. Nanaosony ihany koa ny hôpitaly Tanambao-Antsiranana anitarana ny fandraisana ny tanana ny reny sy ny zaza izay nafindra ao amin'ny CHU Place Kabary. Ny tombony lehibe zany dia mba toerana ray nandraisana ny mère enfant, ny surtout moa zany ny vehivavy bevoka hoe didina amina bloc ho anazy manokana satria ny teo aloha zany mikambana amina service na chirurgie hafa dia indraindray misy retardna prise en charge za tena misy impact be mihitsy amin'ny fahasalaman'ireny sy ny zaza mihazakazaka amina minitra sy segondra zay rehefa manavitra aina reny ampiterana dia tena tombony lehibe zany hoe ao amin'ny CHU Place Kabary tena misy bloc anankiroa consacré fotsiny ho amin'ny fandraisan-tanana ny fahasalaman'ny reny zany sy ny zaza moa rehefa avy eo. Vola manodidina ny 4,700 tapitrisa ariary no natolotry ny masoivo Japoney anitarana ny fandraisana tanana ny reny sy ny zaza ao amin'ny CHU Place Kabary Antsiranana io. Ankoatr'ireo, nisy ihany koa ny fanomezana camion citerne amaty rano ny commune Ambonivohitra Taolagnaro izay mitetina 7,700 tapitrisa ariary. No tanterahana teto amin'ny ambassade du Japon avokoa ny fanaova-tsiny ireo tetikasa telo ireo androany. Lafo mavao hafa kosa indray dia navaolana maro tena nivon'ny fiarahamonina ny fandefasana taratasy tany amin'ny alalan'ny postra taloha izay tsy mbola nisy moa ny firoborobon'ny teknôlôjia tamin'izany fotoana izany. Ankehitriny mbola maro anefa no mampiasa izay fandefasana taratasy izay. Nambinina Revelorson. Izy no Rasolomanana Ariana, raim-pianakaviana 420 taona, zanaka mpiasany apostra teo aloha. Nahavaolana maro tamin'ny fianakaviana sy ny fiarahamonina ny fandefasana taratasy teny nivon'ny apostra tamin'ny fotoanandrony, na dia mbola tsy nisy aza ny firoborobon'ny teknôlôjia tahaka ny amin'izao fotoana izao. Tsy mbola naserasera
angana kokoa sy nipetraka zany tany aloha afa-tsio raha ny fampitana ao anatin'ny arataratasy zay a de zay satria tsy voatery mihitsy ny olona ao anatin'le izy misy sarangan'olona na misy ary ny telefona fa io no aingana kokoa sady ao amin'ny sarany sarababe mahoaka tsisy afa-tsio mihitsiny koa ary io ihany ny angahany voavoalohany raha amin'ny tantara rehetrarehetra io poste io a fandefasana taratasy sy ny zahatra io ny tena zava-dehibe ao anatin'le zahatra zay fa ny fitondrana an'io ao anatin' samy manana an'le za na ny tany alohanay tao anatin'le izy nafatarana an'le izy no miaino ao anatin' zay voromelala no mitondra an'io anatin'le izy nandefasa amin'ny poste an'io ao ho an'ity raim-pianakaviana ity efa misy ny boaty fandatsahana taratasy avy amin'ny apostra eo anoloan'ny trano fonenany ty ny fifandraisana fandatsahan'ny olona taratasy tamin'izany andro zany na mifankaty na amin'ny fianakaviana na amin'ny arabaritra na amin'ny fifandraisana tsotra fotsiny hoe misy zavatra maiky tamin'izany andro zany ary mbola hafa raha amin'ny tantara sy ny zavatra rehetra hafa mihitsy ny aingan'ny zavatra zany amin'ny zavatra madio hafa ihany ny serasera teo aloha raha ny fampitaindavitra no asiateny raha ny fanazavana etrany misy lafitsarany sy lafiratsiny avokoa ny zavatra rehetra indrindra amin'izao fiazaka zany ny teknôlôjia izao fa raha aminay le ohatrany hoe efa nahazoazo taona zany ao anatin'io hafa ihany ny taloha misy lafiratsiny sy misy lafitsarany dolo mantsy io zavatra io itsika amin'izao fotoana zao zany a miazakazaka mandeha any amin'io le fandrosoana io fa tsy mieritreritra ny efe perveran'le zavatra firenena mandroso tsy mieritreritra n'io mihitsy izy ao anatin'le izy aty orina izy vao mieritreritra n'le efe perverany io hoe io ary fa mipotra le izy fa itsika rehetrarehetra le andala-pandrosoana le tonga de nanaraka fotsiny ao anatin'le zahatra zay a raisy fotsiny na ny telefona na ny facebook sy ny zahatra io be da be neny betsaka kokoa lafiratsiny tany aloha tokony efa ny prévoiran'ireo zany na ny zahatra io any faneritreretin'ireo le amorona n'le fandrosoana le any amin'ny materiel sy any amin'le vola samy manana ny fahatsiarovana mahafinaritra tamin'ny fandefasana sy fiandrasana ny valin'ny taratasy avokoa ireo rehetra miaina izany eto Madagasikara maro ireo mahatsiaro ny taombola mena fahiny raha ny fandefasana taratasy no resahana androany nankalazaina ny andro raisam-pirenena ho an'ny apostra ka tany amin'ny distrikany Mananjary no nanamarina izany tamin'ity taona ity ho antsika eto Madagasikara mitaky ny amelana azy ireo hiasa malalaka ireo mpampiditra eny amoron-dalana ary naneho ny fahavononany editra amin'ny sehatry ny ara-dalàna tsy fantatra mazava nefa ny fanapa-kevitry ny omda ka lasa ataony sapatra raha miady amin'ny piraty fitatiavam-bola izy ireo raha ny fitarainana io nasaina nanao etsika fanairana teny amin'ny omda faravohitra ny ariva teo ny solotenan'ireo mpampiditra iramoron-dalana eto andrenivohitra vonona izy ireo ny hiditra amin'ny sehatry ny ara-dalàna raha ny fanazavana saingy tsy fantatra mazava ny fanapa-kevitry ny eo anivony ofisy malagasy du droit d'auteur zay zany a nangataka zota atao amin'ny omda zay satria enjehana mpampiditsira nefa izay mpampiditsira mampalaza ny artiste de maro nefa ny artiste tsy misitraka an'le fanenjehana an'le mpampiditsira izay tsy mpampiditra film gasy fa mpampiditra hira mampalaza ny artiste zany zay satria raha ny artiste zao manao matraka azy amina télé izy mandoha vola de zay zany tokony velona amin'le hirany a mitady an'le ohatra zay zay hoe mitady an'le fidiram-bola ho anay le hira nefa magaga alefany zalahy ao anaty YouTube de zay zany mivarotra ho an'le olona tsy mahay mitélésarge ao anaty YouTube aloha ny tena marina miresaka amin'ny tale général ny omdaty zay a tsy mahavaolana izy fa miembotra foana le zavatra teneny hoe hoatsony zay nefa tsisy fiatsonana akory mandraky ty ny androany a de lasa leo zay de aloha zay hiasa amin'izay satria natsahatra zay zany tena vonona hiditra amin'ny ara-dalàna mihitsy zay vonona andoza zay vonona andoza hoe vonona andoha droit zay ho an'ny artiste raha ohatra hoe zay le hodetaviny aminay ka zay mihitsy le fionana nangatanay tato amin'ny omda hoe hitady solo tenan'ny artiste zay hidiranay amin'ny ara-dalàna nefa hatram'izao a tsisy contact hoe ny atsony anay nefa ny contact anay mijanonao fotsiny lasa problème be miary azany foa zay vao hiasa ve
ataon'ny sampandrara miady amin'ny piraty fitadavam-bola ihany koa izy ireo raha ny fanazavana atrany antony fangatana hiditra eo amin'ny sehitry ny ara-dalàna. Dia nefa zay magaga fa ohatrany hoe be da be ny namanay voasambotra dia ataon'ny BAP sy ny ana fitadiavam-bola zay. Tamin'ny talata zao nisy voasambotra ny namanay anankidimy party Ananosy be dia 67 pharmacie volante. Dia ireo anankidimy voasambotra ireo nefa tonga tao amin'ny BAP misy tsindry bokotra zany ao anatin'ilay izy hoe mandoha volona rehefa mbola tsy voatomboka ity taratasy ity dia afaka mivoaka nareo. Mahagaga anay koa zay ny Anosy be voaenjika maniditsy tseny zay dia avy eo tonga aty amin'ny ville aty isotro zay mandefa misy plaque mampiditra eny misy rehetrarehetra eny dia zany zany tsy azonay hoe ahoana dia namanay mandoha vola be vao mivoaka avany. Tsy teo an-toerana ny tompona ndraikitra eo anivon'ny omdana nandritra ny fotoana nandalovana teny an-toerana raha saika Antoanina ny hevitra izy ireo mahakasika ty fangatan'ireo mpampiditra amoron-dalana eto andrenivohitra ity. Maresaka IRS sampirenena tanora anjatony avy amin'ny firaisamonim-pirenena afrikana no nanatrika ny fionana tampony France Afrique any Montpellier tamin'ity androany ity izay tarihin'ny filoha frantsay Emmanuel Macron tepika maro no diniana soankakevitra mandritra izany. Fanadina. Voalohany no nisy hetsika natokana ho an'ireo tanora afrikana. Androany no natao tao Montpellier ny fionana atapon'ny France sy Afrique. Hetsika izay mikendry ny amerenana ny fifandraisana misy eo amin'ny Paris sy ireo firenena aty amin'ny kontinanta afrikana. Samba nanomboka ny taona 3.7 ny fanombohan'ny fionana atapon'ny France sy Afrique. Tsy nisy ny fanasana ireo mpitondra avy aty amin'ny kontinanta. Tokony ahafahana mihaino ny tenin'ny tanora afrikana sy ivoany ny hevitry ny tanora ialana amin'ny fomba fanao taloha no isan'ny tanjona apetraka amin'izao hetsika izao. Ity fionana atapony ity dia notazomina tamin'ny fomba ahafahan'ny France miady hevitra amin'ny fifandraisana amin'ireo firenena hafa indrindra amin'ny Rosia. Efa avy akany koa ankilany ny krizy eo amin'ny Paris sy Mali ary Algérie. Ireo tanora mpandrarava aty amin'ny kontinanta afrikana ifandray amin'ireo mpandrarava iny hafa andiniana ny resaka mahakasika ny toe-karena, ny politika ary ny kolontsaina. Dia ny maresaka iraisam-pirenena manakatona vaovao tamin'ity androany ity ankatrano nanaraka izany soavamanitra dia velao mifodalo tompoko. Une source d'énergie qui répond à vos exigences, un groupe animé par la passion, guidé par la technovation. Disponible uniquement chez Batimax ou sur le site web www.batimax-mata.com. Vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.